tsy miaino ny fahitalavitra na mahita amina resaka nouvelle technologie internet dia manana dia vono mihotsaka filoam-pirenena 2018 amin'ny 10 taona valovolo miaintsony a na inona ny aloha na inona ny aloha fivanafaraky fadinyazy kosa ivoaka malagasy rehetra nypirenena rehetra ifangetanana fa tsy vitany président mamreny izy tsy vitany maheva tsy vitany FLM tsy vitany FFKM tsy vitany kristianisme fa tsy maintsy malagasy rehetra tsy maintsy miaraka mitsangana iazavamizao firenena zao. Raha ny fahantrana resahana dia misy degré izy io izay le degré zay zany dia miolana définition aty izy mahatra dia aty izy manankareny fa ny azy zany matoa miainga izay hoe miainga amin'olona dia olon'olona natao vetivety satria ny ao anatin'ny maheva zany na ny tenako dia tsotra fotsiny olona ray a mira économie ray olona ray a économie ray misy niveau économique dia misy macroéconomique ka io rapport de consommation et production produit consommateur raha ohatra ka ny fampiainan'ny olona amina localité ray tsy misy afa-tsy ohatra ny fonako mpitondra posy daholo dia manahoana zany ny valeur économique amin'ny localité io raha tsy resaka ny tamatrafisika hoe capital économique dia miona le définition capital économique any amin'ny resaka sy raha matsamby fotsiny re samy olona sy manodidina zany hoe ny olona anankiray zany a dia azo fahitana toy izao ny fomba iareny arena zany na izy miary arena amin'ny fahaizana na miary arena izy tsy mahay izy fa amin'ny alalan'ny zavaboary eo amin'ny tany famolena sy ny sisa sy ny sisa na misy olona ihany koa sy tsisy mahita dia tsy afa-mihetsika eny ambony fandriana olona koa mihetsika do miterenena indraindray a rehefa mitena zao fiterenena zao dia eritreretiny olona hoe mpimaso amin'ny ray aman-dreny fa mba moana tompo mitondra ny fandimby tetatra ny taona enimpolo ka mandraka ankehitriny mijery azana teo olombositran'Andriamanitra io olona eo ve raha mijay arena zay dia tsy mba manana tsy mba afaka hisitraka volamena ray gramme isan-taona olo-pirenena ny ireo fa tsy hoe eto anatrehan'ireo olombositran'Andriamanitra dia teny an'izay fa tsy rivonaisy fa azy olo hafa mpitondra posy mpitondra sarety sy ny maro samihafa noho izany tsy maintsy mampiakatra ny fiarikarena ho antsikaidray zany tsika eto le fiarikarena tsikaidray dia eo am-posinao rehefa voafehinao daholo ny tenanao inflation dary ambany voafehinao daholo ny ataontsika hoe politique monétaire na ivelany eto anatiny mazava ho azy fa mety misy mistraina posinao ihany ka andao ianao hoe ohatra 10 000 ariary isanandro nazonao mba hity mahazo 15 000 ariary zay aloha le fampiakarana antsika ekely ka ny ao anatin'izay dia tsotra ny any malagasy tsy maintsy mahay samihafa hoe tsy maintsy mahay na hoe miainatra fa tsy maintsy mahay ary le fahaizana misy atao hoe taretany men'Andriamanitra azy zavatra tsotra fotsiny zany natao eto ametraka sika zay fotsiny no resahana ametraka sika zany le resaka évolution na nouvelle technologie izany madame Julie dia tsy afaka hitondra an'ity firenena ity raha tsy mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra ao izay famantarako izay zavatra rehetra ao anatin'ity firenena ity zay no ametrahako an'le atao hoe système numérique goavana be Madagasikara
mba ahitako amin'ny fotoana rehetra ny zava-misy any amin'ny toerana lavitra andrina reny noho izany amin'ny fotoana eo anahy valambe folovolany dia efa mipetraka mandrakizay zay zao dia efa vidrankavana be infini zay a dia le mitaranakafana mandimby amin'izay no ampiasan'io rafitra vaovao io na io système io na io fomba fiasa io satria le système zay goavana be dia tena goavana be dia sady lasa nalatsiny ataoko amin'ny teny baika outil d'aide à la décision, outil stratégique, outil de travail, outil de gestion, outil de délaissement, outil de découverte et d'orientation, outil de contrôle et suivi. Noho izany raha io zavatra io mipetraka eto madame Julie mbola hitanareo moa fotoana fa kolokolo égal zay ao Madagasikara tsisy tsony kolokolo eo amin'ny lafiny raram-panjakana ia moa matakatra an'izay tsy Jesosy io fa io na asianao biango mialatsy tompo isaky ny tokantrano tsy mahafatreo